araka ny afatratry ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy ahazo elatra na amin'inona na amin'inona fa ampifahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva dia ankehitriny koa no ankalazana ny Kristy ao amin'ny tenako na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Filipianina 1:20. Ny fanavaozana ara-pahasalamana tian'Andriamanitra iaino antsika dia ny atao hoe fahalalana hony amin'ny zavatra rehetra. Ary ny lalàn'ny fanavaozana ara-pahasalamana dia tena ao anatin'ny lalàn'Andriamanitra. Fitsipika izay nomen'Andriamanitra ho ankatoavintsika. Tena lalàn'Andriamanitra tokoa ny lalàn'ny fahasalamana. Tsy tian'Andriamanitra harary isika. Isika ray aman-dreny rehefa marary ny zanantsika dia tena mijaly saina mihitsy. Mitady ny fomba rehetra, mitotototo, marary koa isika ray aman-dreny rehefa marary ny zanantsika. Maika moa fa Andriamanitra raintsika rehefa marary isika. Ary indraindray anefa adinontsika izany fahamarinana lehibe izany. Dia fahamarinana dia ny hoe tena lalàn'Andriamanitra mihitsy ny lalàn'ny fahasalamana. Maro eto amin'izao tontolo izao ny olona izay mamela ny fahazarana manimba hanjaka. Ka ny filana no mifehy azy. Izao no tiako hohanina, izao no tiako sotroina dia izay no atao. Na dia manimba ny fahasalamana azy. Ary noho ny fahazarana diso dia takona tanteraka mihitsy ireo fahatakarana ara-moraly. Sady misy fahasimbana be eo amin'ny fahaiza-manavaka ny tsara sy ny ratsy. Fahaiza-manavaka ny zava-masina sy ny tsy masina. Tian'Andriamanitra anie mba olona manana maha izy azy isika. Olona mihaja, olona mihaja isika olombelona. Kanefa noho ny filan-ratsintsika izay tsy voafehy eo amin'ny sakafo sy ny fisotro dia lasa mivary lavo any amin'ny toetra tsy mahomby isika. Ilain'ny kristianina ary ny ilaintsika rehetra fa tsy ny kristianina fotsiny ny manana fahalalana hony entitra ary tena voafehy tsara. Ny fahalalana hony averina ihany zavatra anankiroa. Ny fahalalana hony dia ny voalohany dia tsy mihinana izay tsy tokony hohanina. Ary ny faharoa dia mihinana araka ny antonony izay navelan'Andriamanitra hohanina. Tokony apetraka ambony ho fitsipika ahotratrarina izany foto-kevitra izany. Foto-kevitra tokony mibaiko fa tsy ny filana. Ny foto-kevitra ny tokony mibaiko antsika, mitarika antsika fa tsy ireo filana. Ary midika zavatra maro ity hoe fahatokinan'Andriamanitra ity. Ny fahatokinan'Andriamanitra izany tsy hoe baiboly fotsiny dia mivavaka any am-piangonana dia mandony ampahafony sy mifanaritra ho an'ireo manao an'izany. Tsy hoe manaraka ireo liturjia-ny fivavahana atao any am-piangonana fa ny atao hoe fahatokinan'Andriamanitra dia zavatra maro, indrindra ny lalàn'ny fahasalamana. Ary dia manana fitakiana amin'ireo olona izay milaza tena ho mpanara-dian'i Kristy ny Tompo amin'ny alalan'izany lohahevitra izay jerentsika izany. Ny tanjantsika sy ny fahafahantsika manao rehetra dia tokony ampitomboina, hatsaraina tsy akiato amin'ireo fizahantsoetra rehetra izay mahazo antsika amin'ny lafiny ara-tsakafo. Aoka ampitomboina ny tanjaka ka ho toerina ireo fironana tsy mahasoa rehetra izay mety handavo antsika. Ny fahalalana hony eo amin'ny fihinana, ny fisotro, ny fitafy dia anisan'ny foto-kevitra lehibe ara-pivavahana. Veriko indray mandeha, ny fahalalana hony amin'ny fihinana, amin'ny fisotro, ny fitafy dia foto-kevitra lehibe eo amin'ny fiainana ara-pivavahana. Ny fivavahana izany dia mahakasika ny sakafo, fitafy ho antsika. Indraindray tsika manao fitafiana tsy mendrika ho any am-piangonana dia tsy mendrika ny fitafiana anaovantsika. Foto-kevitra ara-pivavahana koa ny fitafiana. Manana tari-dalana manokana sy antonona ireny zavatra rehetra ireny ny tenin'Andriamanitra. Ny fahamarinana ampitoerina ao amin'ny tempolin'ny fanahy masina dia hibaiko ny fikarakarana ny vatana. Ny fahamarinana dia hiainana ary hibaiko ny fikarakarana ny vatantsika. Tsy misy azo atao tsinotsinona izay rehetra mahakasika ny fahasalamana. Ny fahazontsika ny mandrakizay dia miankina amin'ny fampiasantsika eto amin'izao fiainana izao. Ny fotoanantsika, ny herintsika ary hery miasa mangina izay ananantsika. Ry namana, ny lohahevitra jerentsika izany, ny sakafo, ny fisotro, ny fitafy, manao na ny fitafinao,
manome voninahitra an'Andriamanitra sa tsy manome voninahitra ny sakafo hoaninao, manome voninahitra an'Andriamanitra sa tsy manome pirofo ny fivavahana marina zay arahanao ve ny sakafo sy ny fitafy zay anaovanao. Hitantsika ny tompo, hitanao ny tompo ary ampianatra antsika isan'andro amin'ny maha kristianina sy zanak'Andriamanitra antsika. Ivavaka isika. Sotranao izay tompo tsara ao, lehibe ny afatra, mahatalanjona ny fitiavanao anay, tianao ho zanaka mihaja izahay, zanaka masina sy zanaka ao ambony, ka omenao ny taridalana ara-pahasalamana rehetra. Arovy izahay, ataovy manaiky izany taridalana izany izay, amin'ny anaranao Jesosy tomponay. Amen.